Faly miaraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jeso Kristy Tompo ary manona ny fahasoavana aminareo. Ny FFPM fa 250 ny 9 ary ny fa 470 ny 9 ndao iomanantsika ho amin'ny fiderana. Ary ny tenin'Andriamanitra iopanan'ny fiderana sy antsika mandiny tena dia arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny niatoko fasivy. Ny niatoko fasivy ka ny andininy fatelopolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa. Nefa nandefitra taona marony tamy ianao ary ny fanahinao izay tao amin'ny mpaminaninao no nentinao nananatra azy mafy, fa tsy nety hiaino ihany izy ka dia natolotrao ho eo an-tanan'ny firenena amin'ny tany hafa. Andriamanitra riavana dia mpandevitra tokoa, ka rehefa manoto tsika arak'izany teny izany dia tsy avy hatrany izy dia manasa azy fa maniraka ny fanahy masina izy hananatra antsika. Kanefa raha miziriziry tsika mandatsy hain'ny fananarana dia hanafaya antsika tokoa Andriamanitra. Koa metezara hiain'ny fananaran'ny fanahy masina izay ampitondrain'ny mpanompony fa tena hatsara antsika izany. Dao mbola hiaraka hivavaka isika. Raha eo dia hideranao izay noho ny alehiben'ny fandeferanao sy ny fanondram-ponao aminay. Ka inizay rehefa tafavily miala amin'ny lalanao izay dia tsy avy hatrany ianao dia manasazy anay fa irahanao fanahy masinao hananatra anay. Ziry amin'ny hevitray tsy mety anarina izay fona aminao izay fanahy masina manondrafo aminay. Ampio izahay mba hanana fanetretena ka hanaika ho anarina manomboka izao. Ary miofo endry izahay mba tsy hiziriziry amin'ny ratsy fanaonay satria tsy ho zakanay izany famaizanao izany. Tompo ho vaon'ny fonay mba ho mora narina izay. Amin'ny anaran'i Jeso Kristy. Amen.
Ny tenin'Andriamanitra faharoa io mpanao fiderana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny lioka toko faharoambinifolo ny andininy fahafolo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa nazovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Amen. Araka ny soratra masina dia Jesosy Kristy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Eto anefa ny soratra masina dia manambara fa misy karazana fahotana izay tsy azahoana famelan-keloka noviana dia ny fitenenana ratsy ny fanahy masina. Ndeha hitandrina andehantsika hiambina tsara mba tsy ho isan'izay miteny ratsy ny fanahy masina. Vavaka isika. Dia raha mankalaza anao izay Jesosy Kristy Tomponay satria ianao ilay zanak'ondry manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Ianao no manolotra anay ny famelan-keloka ary avy aminao no azahoanay ny fiainana. Sing
Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny amin'ny fahasoavany. Amen. Anio alahady fa 1 Mey 2023 alahady fahaenina manaraka ny Pasika. Alahady itondranam-bavaka eo anivon'ny Fjkm ny mpiasa eo amin'ny Fjkm ary amin'ny fitandremana isotry fitiavana manokana dia alahady atokana itondranam-bavaka ny asan'ny centre médical. Mbola ibanjinantsika antrany ny loha hevitra hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ny liturgie amin'ny endriny fahatelo na ny tanterahantsika sao Fanompoam-Pivavahana izao. Ho aminareo mandrakariva ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jeso Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ndeha hiara-hitsangana isika riavana, hisaotra, hidera sy antsenaran'ny Tompo amin'ny firana salamo iombonantsika. Tsangana isika. Yeah.
amin'ny vavaka isika riavana. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, tafavory eto an-tranonao izay mba ankalaza sy hanome voninahitra anao. Misaotranao manokana amin'ity andro ity ny fiangonanao noho ny nanomezanao azy ro mpiasa ao amin'ny foibe Fjkm, manatotosa ny asanao araka ny hery sy ny fahasoavanao momba azy ireo mandrakariva. Isaoranay ianao koa Tompo, ny asa tsara ataonao eto amin'ny fiangonanao He Jesosy Fitiavana dia ny asan'ny centre médical izany, mahatanteraka ilay afatra hoe tsaboy izy. Anao Tompo ny saotra amandera ny laza ny voninahitra amin'ny asanao rehetra. Tompo irao ny fanahy masina ankehitriny, tao amin'izay hibanjina anao, ahitana ny herinao sy ny voninahitrao, hahaizany manajanao Andriamanitra masina sy be voninahitra ao amin'ny Jeso Kristy sy ny fanahy masina. Amen. Sao tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana ho amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Andeha hitsangana ny ankizy sy tanora rehetra dia manao ny hirany ny Taninketsa. Vavakisika Jesosy zokinay io mitenena aminay indray ianao ankehitriny amin'ny lalan'ny teninao fa voninay iaino anao izahay Zandrinao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra indray ankizy tanora amin'ity maraina ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 12 ny 15 sy ny 15. Filazantsara araka ny lioka toko 12
ny 9 sy ny 10. Filazantsara araky ny lioka toko 12 ny 9 sy ny 10. Ifandimby isika amaky zany, za amaky ny 9 ianareo kosa mamaky ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Amen. Tantara iray izay tsy azo adinoina eo amin'ny tantara Jesosy ankizy tanora ny nandavany Simona Petera azy intelo teo amason'ny olona tamin'ny fotoana izay nitsarana an Jesosy. I Simona Petera dia tsy iza fa ilay mpianatra tena tia an Jesosy. Nanaraka an Jesosy foana izy tamin'ny fotoana izay misy an Jesosy ary tena nahavita niaro an Jesosy mihitsy azy. I Simona Petera. I Simona Petera ankizy tanora ilay mpianatra izay nahavita nanapaka ny sofon'ilay mpanompony mpisorona be izay nisambotra an Jesosy. Tsy izany fa Malko no anarany. Arak'izany dia Simona Petera ilay mpianatra tena tia an Jesosy. Tena tia an Jesosy izy ankizy tanora kanefa tamin'ny fotoana izay nitsarana an Jesosy dia mbola tsy naneny kory ny akoho dia nahavita nandahan Jesosy intelo. Ity mpianatra tia an Jesosy ty. Vao teo amin'ny vavahady izy dia nisy ankizy vavy anankiray nantany azy hoe moa ianao mba isan'ny mpianatra io lehilahy io. Dia namaly Simona Petera hoe tsia nanda tsy mpianatra Jesosy izy. Fa rehefa tafiditra tao amin'ilay kianja nitsarana an Jesosy koa ankizy tanora Simona Petera dia nantany azy indray izay niaraka ny tany nafy taminy teo hoe moa ianao koa mba isan'ny mpianatra. Fa nanda azy fandroany i Simona Petera. Hoy izy hoe tsia tsy miaraka aminy fa nandavany azy fantelo dia nisy fianakavian'ilay mpanompony mpisorona be nantany azy hoe efa hitako teny amin'ny say ianao niaraka taminy. Fa nanda azy fantelony i Simona Petera. Ny afatra ankizy tanora dia izao aza manao toany Petera, menatra ny ho mpianatra Jesosy, menatra ny ho kristianina, menatra ny ho mpivavaka rehefa sendra antanin'ny olona. Eo imason'ny olona dia mandahan Jesosy. Fa tsarovy fa mbola ho tsaraina isika. Fa ho indrindra ilay tenin'Andriamanitra teo hoe nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ho eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Jeso Tompo, misaotra fa te-hanintsy anay ianao ka manoro anay izay tokony ataonay mba ahazahoanay ny fiainana mandrakizay. Ampianaro ary izahay anana fo mahay mijoro vavolombelona fa tsy ho menatra ny ho mpianatra ao tokoa. Amen. Yeah.
Iary vavaka sika ry tompo Andriamanitra ranay tsara indrindro tompon'ny fiainanay ianao saotranao zahay fa mbola omenao fotoana afahana indray amaky sy iaino ny teninao dia ny fanahinao tompo no ombanay amaky ny teny mba tsy hisy odiso na ho latsaka ary indrindra omba ny mpanomponao ka ampiteny azy atafitany ny afatra tianao ambara tao koa zahay vahoakanao izay mihaino mba hanokatra ny fonay ahaizanay mandray izany teny izany ho tena sakafo ny fanahinay entina hiatrika ny fiainanay ary indrindra entinay hanompo sy hanao ny asanao dia mitenena tompo fa voninkiana anao izahay amin'ny anaran'i Jesoa amen. Hiara-maky sy hiaino soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Nehemia toko fahasivy andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo ary nananatra azy mafy ianao ampiverenanao azy ho amin'ny lalànao kanefa mbola niaviniavina ihany izy ka tsy nihaino ny didinao fa nanota ny fitsipikao izay mahavelona ny olona mankatoa azy ka nampiemitra ny sorony sy nanamafy ny atony ary tsy nety ny haino nefa nandefitra taona maro taminy ianao ary ny fanahinao izay tao amin'ny mpaminanonao no nentinao nananatra azy mafy fa tsy nety ny haino ihany izy ka dia natolotrao eo an-tanan'ny firenena amin'ny tany hafa nefa noho ny haben'ny fiantranao dia tsy navelanao ho lany ringana izy ary tsy nafonao satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka toko 12 andiny 19 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko 9 andiny 19 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Falazaiko aminareo nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovy no anao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy dia aza manahy izay avalinareo na izay ho lazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahiny anareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasy ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jeso Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Amen. Amen.
manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana ry havana ary ny fanahin'Andriamanitra ny hiasa ao amin'ny teny izay hotoriana hanatanjaka indray ny finoantsika. Miarahaba ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny centre médical ary indrindra ny Fjkm Isotry tarian'ny filoha ny amin'izany asan'ny fiangonana izany ry havana. Korintiana voalohany toko 4:9 hatramin'ny 2:10. Korintiana voalohany toko 4:9 hatramin'ny 2:10. Ary indrindra ny andininy 2:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Efa voasasa ianareo, nohamasinina ianareo, namarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny Korintiana voalohany toko 5 sy toko 9 ry havana dia manipika izay tokony ho fitondratena eo amin'ny fiangonana, momba ny fitondratena eo amin'ny fiangonana. Nosoratana indrindra izany raha ny fanolorana any amin'ny toko voalohany ho an'ny kristianina tao Korinto efa nohamasinina, fa ho an'izay miantso ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo eran'ny tany rehetra hoy izy. Korintiana voalohany toko voalohany ny andininy 2. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo: mamanga ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay nohamasinina ao amin'ny Kristy Jesoa, olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesoa Kristy Tompontsika eny amin'ny tany rehetra. Tsy ho an'ny fiangonana tao Korintiana zany no nanoratana, fa ho antsika miantso ny Jesoa Kristy Tompo manerana ny tany. Isika dia ilazana koa ny hoe efa voasasa, efa nohamasinina, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra miasa, ary miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka mitaona ny olona hibebaka. Izay no ao amin'ny bokin'ny Nehemia ny vakiana teo. Miasa Andriamanitra ka ny fanahiny dia mitaona olona hibebaka. Miasa Andriamanitra ka ny fanahiny dia manamasina izay mibebaka. Miasa Andriamanitra ka ny fanahiny dia manamarina ny mpanota, manamarina ny meloka. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, mitaona olona hibebaka. Rehefa mamaky izao andininy 2:10 izao isika, dia misy filazana hoe efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo. Efa mba toy izany ihany, na ny hoe toy izany ihany. Tanisaina eo amin'ny andininy 5, tapany farany sy ny andininy 10. Mpijangajanga, mpanompo sampy, mpakavadin'olona, sodomita, mpangalatra, mpierina, mpimamo, mpanaratsy, mpanao ankeriny, ireo efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo. Raha atao tamberina ry havana ny lasantsika, izay itoviantsika ireto dia ny hoe samy tsy nivavaka sika taloha, samy tsy nino sika taloha, fe ankehitriny efa pino. Samy tsy marina isika, fe ankehitriny efa samy namarinina. Fa na samy tsy nivavaka, samy tsy nino aza,
dia tsy mitovy ny faratsy toetratsika. Ianao nananany anao, za nananany anahy, izy nanany azy. Fa atambatra ilay fahasoavan'Andriamanitra rehefa nibebaka dia no hamasinina ary no hamarinina. Efa voasasa ianareo. Raha ery amin'ny votopejy dia adika hoe efa nanasa tena, nanadio zany, fa tsy hoe manasa hinana. Efa nanasa tena ianareo. Raha alaina kokoa ny heviny dia no hoe efa nibebaka. Tsy mahavita manasa ny tenantsika mantsika fa nanatona mba ho sasana, efa nibebaka isika. Efa voasasa ianareo, efa nanasa tena ianareo, nanolo tena ho sasana, nanatona n'Andriamanitra mba hibebaka. Ny fanahy masina no mampahafantatra antsika fa mpanota isika. Ny fanahy masina no mitarika sy mitaona antsika mba hibebaka. Rehefa tena miasa ny fanahy masina ao anatintsika dia izany no manjary ahatserovantsika tena hoe nanao ny tsy nety aho, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary tsy tafajanona eo isika. Fa rehefa tena miasa ny fanahy masina dia tonga amin'ny fibebahana isika. Ry havana malala, ny fanantenana marary no mahatonga azy anatona dokotera, trano misy tsy metimety izy zany. Dia lasa izy manatona dokotera, makao amin'ny centre médical. Ny fangiry firininy tsy salama no mampitototo azy mitady fahasalamana, mitady fahasitranana. Tena tsaroany mihitsy hoe tsy salama, mila fanasitranana. Dia toy izany koa amin'ny lafiny ara-panahy, rehefa miasa ny fanahy masina dia tsaronao fa tena mpanoty ianao, marary ny fanahinao. Toy izany koa amin'ny lafiny finoana, rehefa miasa ny fanahy masina dia tena tsapanao mihitsy hoe mangirifiry ny fosiny saina ary ny fanahinao, satria nandika ny sitrapon'Andriamanitra ianao. I fanahy masinao, i fanahy masina miasa ao anatinao io no tsy mamelanao ho tafandrimandry ka mandrisika anao, mitaona anao mba hanatona ka hibebaka, anatona n'Andriamanitra ka hibebaka. Soratra masina rehefa dia milaza manao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antso ny marina ho fa ny mpanota hibebaka. Teren'ny fanaintana sy ny fangirifirina ny marary dia miazakazaka mitady dokotera. Fa moa ave teren'ny fanaintana ara-panahy ianao, mangorakoraka ny anatinao satria tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia tonga anatona an'Andriamanitra hibebaka. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antso ny marinao fa ny mpanota hibebaka. Ny fanahy masina dia mampatsiaro anao ankehitriny fa mpanota ianao. Avelao hiasa ny fanahy masina hitaona anao hibebaka. Dia aza miaino haino fahotana. Okaloha zao ka otra mahafinaritra ihany izy nga otra tsy dia maninona nge le mandainge, fa tsy teny an'le ny tany saina etsy amin'ny 10 otra tsy dia maninona ve le mijangajanga makavadin'olona sodomita, otra tsy dia maninona ne, aza milalao fahotana. Raha ekenao hiasa ny fanahy masina dia ho tonga amin'ny fibebahana marina ianao, hitady izay hamonjy anao. Ny raha efatra amin'ny 50 amin'ny telonjato any amin'ny 14 le tsaroantsika hoe sao ity ny toriteny, dia misy andalana manao hoe manatona ho sasany zao ankehitriny izao, manatona ho sasany zao ankehitriny izao. Aza manafinaretina, aza milalao aretina, aza milalao fahotana, aza manafina fahotana fa tsy ambinina hoy ny soratra masina. Aoka ho torotoro fo ianao, manatona ho sasana zao ankehitriny izao.
Ny faharoa, Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka manamasina antsika. Manamasina antsika izay mibebaka Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra dia miasa ka manamasina antsika. No hoe manamasina dia manavaka anao ao anatiny betsaka. Manavaka anao, manokana anao ho an'Andriamanitra. Izay ny asan'ny fanahy masina. Voatsery sika nandray mpandray fanasan'ny Tompo. Natokana ho an'Andriamanitra, natolotra ho an'Andriamanitra, ho amasin'Andriamanitra, io midatabatra amin'Andriamanitra izy ireny. Efa no amasinina ianareo. Mbola ampatsivina ihany hoe tamin'ny anaran'i Jeso Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Tsy ny Korintiana ihany araka ny voalaza teo, na isika ihany fa tamin'ny andron'ny fiangonana nanoratan'ny apôstôly, na tany Efesosy, na tany Kolosy, na tamin'izay fiangonana nentin'ny mpitondra fivavahana ohatra Titosy tany Kreta, dia voasoratra hatrany hatrany izany fitenenana hoe efa no amasinina ny mpino. Efesana 2:2 ianareo dia efa novelomin'ny fonombola maty ny fahotanareo sy ny fahadisoanareo. Kolosiana 2:7 izany koa dia nandihananareo fahiny fonombola velona tamin'ny ota ianareo. Ho an'ny fiangonana tany Kreta dia mazava indrindra ny filazan'ny soratra masina amin'ny Titosy 2:7-5 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro, velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana, sady ala no mifankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panahan'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famondram-po kosa ny namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka manamasina izay mibebaka. Misy olona riavana tsy fantany akory rehefa avy nanatona dokotera izy hoe sitrana. Misy olona manatona dokotera dia hoy ny dokotera hoe miverina ianao mba hozahana indray, fa tsy miverina tsony izy. Ohatra ny efa metimety tsy hiverina ntsony mba mety ve zany dokotera. Dia misy koa kristianina tsy mahatsiaro hoe efa hafa mihitsy izy, efa miavaka ny fiainana satria efa no amasinina izy, tsy mitohy ny teo aloha intsony noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa misy kristianina fahazaran-dratsy hoentina mivoaka sy miditra ny fiangonana. Miditra eto izy dia mivoaka, tsy isy fivoarana mihitsy, tsy hita zay hoe efa no amasinina. Misy babena ny fahotana, sakelena ny Baiboly. Sitrana dia marary, sitrana dia marary, sitrana dia marary, sitrana sady marary. Misy an'izany very dokotera? Efa no amasinina ianareo. Itony toerana itony riavana, ny fiangonan'Andriamanitra tahaka izao dia toerana hanaovanao contrôle. Fandiniana ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra no hoe efa tena no amasinina tokoa ve ianao. Verimberina eto isika, antsoina dia tonga miverina amin'ny fotoana izay isiny ny Fanompoam-Pivavahana, fa ny antony dia amarinina hoe efa no amasinina ve ianao. Miasa ve Andriamanitra amin'ny alalany fanahy masina nekenao hiasa, ka tsaronao zany ianao miavaka mihitsy, ianao tsy tahaka ny rehetra intsony, efa mandroso mihatsara ve ianao. Misy tokoa isika fiangonana ndray mandeha teo amin'ny batisa na metrahan-tanana, tsy tatsony faty sisa mibataina miditra eto rehefa tonga ny fahafatesana. Efa no amasinina ve?
tsy fantatra mandroso miatsara ve ny fiainanao raha ny bebaka marina ianao no ny fitarian'ny fanahy masina no amasinina tokoa no ny asan'ny fanahy masina mandroso miatsara tsapanao ve fa miavaka ianao rehefa any amin'ny fiarahamonina olona miavaka ianao ny asan'ny fanahy masina ry havana dia manamasina anao raha manatona ho sasany ianao ka tena mibebaka marina tokoa ny asan'ny fanahy masina dia manamasina anao raha manatona ho sasany ianao ka mibebaka marina tokoa Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka manamarina ny meloka izay ny fahatelo efa no hamarinina ianareo manamarina ny mpanota manamarina ny meloka Andriamanitra ilay miasa dia ny fanahy masina any amin'ny laharana fahatelo no ilazan'ny Paoly izany fahasoavana lehibe izany ny famonjena sy ny fanamarinana antsika dia vokatry ny nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesoa Kristy Tompo sy ny asan'ny fanahy masina famonjena sy ny fanamarinana antsika dia vokatry ny nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesoa sy ny asan'ny fanahy masina fa raha tampony fahasoavana izany hoe famonjena sy fanamarinana ny meloka ny mpanota izany tsy misy afaka anao an'izany afa-tsy Andriamanitra tao amin'ny Jesoa Kristy sy ny fanahy masina ihany miseho miariary eto ry havana ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ny ratsy dia azony hovaina ny meloka tena marinina ny diso dia no hamarininy koa ary izany no mahabe fanantenana antsika tsy hampamofono hoe efa izao ve ny nataoko dia mbola azo fahamarinana ihany avy amin'Andriamanitra raha averina ny fitanisanany retsy ilazaina hoe tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mety mangororo izay voakasika ary tena tokony angororo saingy tsokony ho kivy na ho very fanantenana satria ay Andriamanitra miasa ny fanahy masina manamarina ny mpanota mibebaka marina sy efa no hamasinina tsy vitanao tsy vitan'ny ray aman-dreninao tsy vitan'ny manodidina anao tsy vitan'ny sekoly fa vitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina toriana sy ampianarana ny ivon'ny fiangonana ny fanovananao feno fahotana ho amin'ny fahamasinana feno fahadisoana ho amin'ny fahamarinana azakivy manamarina ny meloka ny tompo amin'ny alalan'ny Jesoa Kristy sy ny fanahy masina ho antsika mpanabe ho antsika mpitaiza aza miravoravo tanana misy ny fanantenana ao amin'ny Jesoa Kristy no ny asa ny fanahin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana mitaiza miteny misy miaino ao betsaka ry havana ny fahadisoana vita sy miseho lany eny amin'ny fiarahamonina naizanaiza ankehitriny ary mampiravoravo tanana na dia ny mpampiatra lalàna ny mpitandro ny filaminana azy fa isika tsy kiviny izany isika fiangonana misy manamarina ny meloka betsaka ny olomeloka tsy mahita iantorahana intsony satria vidina lafo ny fanamarinana any amin'ny fitsarana tsy vita ny resaka ny famelan-keloka eny amin'ny fiarahamonina fa ambava fotsiny ihany ny sasany fa tsy tena iainana sarotra ny manamarina ny meloka saingy vitan'Andriamanitra tao amin'ny Jesoa Kristy izany ry havana malala manamarina ny meloka ny tompo aza manamaritena ary aza manameloka ny afako fa an'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahy masina mampatsiaro fa meloka ny olona anankiray amin'ny alalan'ny fanahy masina mampahafantatra fa efa no marinina ny olon-diso anankiray miantso atsika mba tena atoky minoan'i Jesoa Kristy raiso ny fanahy masina fa ho ambara aminao no hoe efa namarinina ianao ny fendriavana dia izao Andriamanitra miasa ny fanahy masina mitaona anao hibebaka ka mibeba Andriamanitra miasa ny fanahy masina manamasina anao mazotombo vavaka Andriamanitra miasa ny fanahy masina
manamarina anao matoky voavela ny elokao. Amen. Io mbavaka sika riavako. Mandrakariva tokoa ianao Andriamanitra dia te hitsabo anay amin'ny lalan'ny fitenenanao anay ny sitraponao izay tena fanafody ho anay tsirairay avy reto tokoa. Tsy misy ray aminay reto tsy marary, tsy misy ray aminay reto izay tsy nanota, fa tena mila n'izany fitsabonao izany. Fanafody izay nomenao anay fa Andriamanitra miasa tokoa ianao fanamasina ka mitaona anay hibebaka. Amin'ny lalan'ny fibebahanay, amin'ny lalan'ny fialanay amin'ny karazam-pahotana maro izay tsy voatanisanay eto, amin'ny lalan'ny fanantonanay anao Jesosy Kristy, dia manasitrana anay ianao. Tompo, omeo fo mahay mibebaka tokoa marina eo anatrehanao izahay, manoloana an'izay zavatra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Andriamanitra te hitsabo anay ianao ka nampafantatra anay ihany koa fa Andriamanitra miasa ny fanamasina ka manamasina anay. Rehefa nibebaka teo anatrehanao izahay, ny ankizay fahotana vitanay ary nitondra ny marary anay eo anatrehanao dia nohamasinao. Nohamasinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanahinao Andriamanitra ka tonga velona araka anao Andriamanitra. Tena sitraka ao Andriamanitra ka no mitsabo anay manome fahavelomana ao anay. Tsy tianao izay ho fatin'ny fahotana maro samihafa fa tianao izay ho velona ka namasinao. Andriamanitra te hitsabo anay ianao ary Andriamanitra te hikarakara anay. Ka Andriamanitra miasa ny fanenao masina ka manamarina anay. Tsy narinao tamin'ny fahotanay izahay, tsy navelanao ho lasan'ny fahavalonay izahay, fa tena hoe namasinao ary namarinao ihany koa. Indreto izahay Tompo, ilay olona vonina nibebaka marina eo anatrehanao. Indreto izahay ilay olona vonina hisitraka izay fahamasinanao izay. Indreto izahay ilay olona efa namarinao, manantona anao indray. Mifony izahay raha tsy nahimbebaka teo aloha. Mifony izahay raha mitondra tena tsy olo masina teo aloha. Mifony izahay raha nitondra tena ho toy ny olona tsy nohamarinina. Fa indreto izahay efa zanakao tao amin'ny Jesosy Kristy. Mamelany eloko ahy, mamindra fo aminay. Amen.
ry havana ho antsika izay niaiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana ary andreny teny somahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helontsika fa hoy ny tompo indray ny mpimaso no nafoizako anao fa minindra fo lehibe kosa no ampodiako anao tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao fa mifamindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao ho Jehovah mpanavitra anao fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy ko ambara amin'ny anaran'i Jeso Kristy Tompo ry havana voavela ny elokareo halleluia midy rano tompo amen fifalian'ny mpino voavela heloka ry havana ndeha imbonantsika mpino manerana ny tany anambara-pahabe maso ny finoantsika araky ny fanekempinoana laharana fahatelo mino n'Andriamanitra tsy to aho Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy noho Jeso Kristy tanilay tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy milalina sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masina izy manambara amin'ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanovana disantsika rehetra tena iray fandesena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny fontsika mpitombohin'ny fonay amen
mivavakisika indre tokoa izay Andriamanitro vonina anompo anao mandrakizay dory rehefa nibebaka teo anatrehanao rehefa no amasinao ary indrindra rehefa no amarinao vonina anompo anao amin'ny fonay tanteraka izahay anao ny asanao dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hoe izahay Andriamanitra enao koa mahalala izay maharary anay tsirairay avy any anatin'ny tokantranonay ihany enao mahalala izay maharary anay tsirairay avy any amin'ny asanay enao mahalala izay maharary anay tsirairay avy any amin'izay misy anay tsirairay avy ihany Andriamanitro mangataka fanasitranana avy aminao izay manoloana ny zavatra rehetra izay iainanay ny sedra ny fanenjehana ihany koa izay ataon'ny fahavalo anay arovy izay ao anatrehan'ny fandringanana maro samihafa arovy izay ao anatrehan'ny fanaratsiana maro samihafa eny tantany ny fiainanay mba hatraranay izay tanjona tsara tianao Andriamanitra apetraka aminay fa maro tokoa ny fahavalo izay tsy mitsahatra mikendry afa-tsy izay andavo anay mivavaka izay Andriamanitra amin'ny fiainam-panahinay ihany koa izay maro aminay no marary ihany koa amin'ny fiainam-panahy Andriamanitra ampaherezo ireo izay tratran'ny fiemorana Andriamanitra ampitraka ary tantano ireo izay tratran'ny tsy fahazotoana manao ny asanao ka miembotra ny ara-panahy manoloana ny zava-misy izay mitranga eo am-panatanterahana izany Andriamanitra miasa tokoa ny fanainao masina ka mampahery ny mpanomponao mandrakariva mangataka izay Andriamanitra ho an'ny fiangonan'i Jeso Kristy eto Madagasikara izay misy an'ireo mpiasa iombonana ao amin'ny Fjkm enao Andriamanitra ray no irina indrindra an'olotsaina ho azy ireo mba ahafahan'izy ireo mitondra fampandrosoana amin'ny fiangonanao Jeso Kristy indrindra ihany koa hanome tolotsaina endry ho azy ireo enao ahafahany mikendry izay andovanay ny fiainana mandrakizay tolory fahasalamana izy ireo Andriamanitra tolory hery sy tanjaka ampaherezo ihany koa ao anatin'ny fahasarotana izay mety lalovan'izy ireo anohana anazy ianao amin'izay rehetra tokony anohananao azy fampanomponao izy ireny Andriamanitra mivavaka izay ho an'izao fitandremana misy anay izao enao Andriamanitra anasitrana izay mbola mety marary misy amin'izao fitandremana izao enao malala izany enao Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fanainao masina ampiombona ny tsirairay avy ihany koa mba ahafahana manandratra ny voninahitra ao ato amin'izao fitandremana izao ao ny sampana rehetra ao ny fikambanana rehetra ao ihany koa ny mpitandrina sy ny ankohonany tolory fahendrena avy aminao izahay rehetra Andriamanitra tolory fahasalamana avy aminao ihany koa ahafahanay midera anao amin'ny fo tsy misy fiatsaram-belatsia fa tena hoe fo sitrana tsy marary sony satria efa nampiombonao Jeso Kristy ilay mpamonjy anay izay entinay ambavaka manokana ihany koa amin'ny an'io ity dia ny ao amin'ny centre médical enao Andriamanitra mpanasitrana izay miasa ao anatin'izy ireo fa izy ireo dia tena fitaovana tokoa Andriamanitra fa ny fanainao masina izay nampitoerina ao amin'izy ireo na ireo mpitsabo na ireo mpandrara sy izay miadidy ao anatin'izany centre médical izany Andriamanitra ny omba azy ireo ampahery azy ao anatin'ny asan'izy ireo ianao ary ampijoro azy mba tena hitsabo marina tokoa araka ny sitraponao ary andray ny olona rehetra izay mila vonjy aminao Jeso Kristy mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny firenenay enao Andriamanitra mpanasitrana enao Andriamanitra ilay mitondra fanasitranana
no angatahanay anasitrana ny firenenay, ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpitondranay sy izay rehetra hitanao fa marary eto amin'ny firenenay Andriamanitra Odesitrano, araka ny habeny fahasoavanao, araka ny habeny voninahitra ihany koa. Tolory saina izay rehetra tompon'andraikitra ny mpitondra fanjakana rehetra, araka ny andraiki ny avy, hitondranay ao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Sitraka indrindra ny manatambatray amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy anay manao hoe: Raina eo izay ny an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny izay anasahaza ho anay, ary mamelana eloko ay, tahaka ny amelanay izay meloko taminay. Aza mitondranay ho amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy niry, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola mamerina ny fiarabanantsika izay ao amin'ny centre médical He Jesosy Fitiavana. Faly izahay manao an'izao tatitra sy fanentanana fo izao amin'izao andro ny centre médical. Faly izahay milaza fa nandritry ny taona lasa teo 2024 dia ny isa 207 mahery ireo marary tonga ny za tao amin'ny centre médical tsika io amin'ny fitsaboana ankankobeny zany. Ary tamin'izany dia nizara isika fanafody nandritry ny 3 andro amin'ny sarany 5,000 ariary. Tena ilain'ny mpiangona, ilain'ny manodidina tokoa, ary asa am-piangonana tokoa zany centre médical izany. Ao koa ny dentisterie izay nafahana ny tsambo 200 marary miisa 200 ary tamin'ny taona izay lasa iny dia nanomboka isika nanao consultation spécialisée en dermatologie sy cardiologie. Manarakaraka an'izany ary tsara ihany ampahafantarina fa mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny fanafody izay nozaraintsika tamin'ireo marary ireo rehefa nanao an'izay consultation izay ry zareo. Manaraka izany dia faly koa izahay milaza fa tena anisany nanambo betsaka tamin'ny izany fitsaboana zany ireo sakaizany dispensaire. Ireo sakaizany dispensaire izay navita nanohana hatramin'ny 9 tapitrisa ariary amin'ny fifidianana n'ireo fanafody ireo, kanefa dia mbola tsy ampy zany. Amelay ampitsangana azy ireo, afaka mitsangana eny toerana izay 3 moa isan'izy ireo sakaizany dispensaire izay manome vola isam-bolany mba hiampihodonana an'izany dispensaire zany, izany centre médical izany. Afaka mitsangana isika eny toerana. Sotra betsaka tompoko, sotra betsaka. Kanefa mbola tsy ampy zany, tsy ampy zany fa mbola ilaina ny fifanampiantsika menakavy mba hiroso hatrany sy hitohy hatrany ary anao bebe kokoa io centre médical atsika io. Ka dia manentana atsika menakavy mba ho isany ho sakaizany centre médical. Dia raha hitantsika misy fan'ity valopy izay nizaraina ho an'izay manana, dia rehefa manolotra isika ka maniry ho sakaiza ny centre médical dia misy anarana eo, misy numéro téléphone, ka rehefa manisy an'ilay croix eo amin'ilay hoe sakaiza nareo na mpanohana io na sakaiza fa ny zava-dehibe dia manampy an'ny centre médical, dia ho atsonay nareo raha tena mazoto, dia ho atsonay arazavanay ny zavatra hifanampiana. Tena ilaina tokoa zany mba hitohizany asan'Andriamanitra ato amin'ny centre médical. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Fanentanana avy amin'ny Komitin'ny Fandraisan-tanana ny mpitandrina. Amin'ny anaran'i Jesoa, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa mba hanao asa tsara. Efesianina 2:10 tapany A. Izany andiny tsoratra masina izany no nofinidy ho teny faneva iainana
amin'izao firosoana amin'ny fandraisan-tanana ny mpitandrina andrianomanana miarosoa mianakavy izao izay iarahana amin'ny synodam-paritany ny alarobia 7 jolay ary amin'ireny fiangonana sy ny zanakam-pielezana kosa ny alahady 13 jolay raha sitrapon'ny tompo. Efa nambara ombienombieny ry havana fa ny fanolorantsika izay fandraisananjara mpitiavana sy ampifaliana no asa tsara voalohany sy mendrika indrindra. Koa ho fiomanana sy ho fiatrehana izany fandraisan-tanana izany dia toy izao manaraka izao ny fomba anehoantsika ny mari-pitiavana sy mari-pahafoizana. Voalohany, isy ny tonom-bola izay ataontsika mialohan'ny rakitra ary ho raisin'ny dekona tomponanjara izay mandalo eny amintsika eny izany. Faharoa, ho an'izay misafidy ny an'olotra ampomangina kosa dia efa misy ny boatin-drakitra eo ambaravarana androtsahana izay fointsika. Koa andeha ary aneo fitiavana izara hafaliana iaina faly amem-panahy izay samy fikatsahana ny tsara indrindra ho an'izao ray aman-dren'ny mpitandrina izao isika ho voninahitra Andriamanitra ka ho vonina tsara isika amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahatelo anjininy 17 tapany by. Toy ry havana ny voangotsika androany 363 000 ariary. Ny azo tamin'ny boatin-drakitra tamin'ny alakamisy dia 123 000 ariary. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny Tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka dia aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jeso Kristy Tokintsika. Amen. Amen.
ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.